Niady amin'ny kolikoly mitsangana daholo zao le système de lutte anti-corruption zany. Mahita fivoarana ve président Mikaël Randrianirina? Tsy andainga aloha za hiteny hoe mahita fivoarana satria mbola be da be ny zavatra hita, mbola be da be ary tsy miteniteny foana le tany Majunga miteny zay zavatra mampiome moa le izy fa za miteny aminareo fa misy vidéo tonga aty aminay aty, misy vidéo tonga aty aminay aty am'ireny fakana vola, am'ireny fitakiana vola, tsy miteniteny foana miteny an'ireny satria tena mbola manjaka izy io. Le toetsaintsika malagasy mihitsy zany tsy haiko hoe efa tafaletika ao le resaka kolikoly rehefa azo toerana tsy maintsy kolikoly rehefa azo tany tsy maintsy kolikoly rehefa andresany amin'ny fitsarana tsy maintsy kolikoly dia mbola be da be eto Madagasikara. Mieritreritra hoe niezaka ataoko zay tsy manao kolikoly dia mba hanao tasy d'huile makany amin'olona zay tantaniko fa hatreto aloha dia mbola kivy mahita ny zavatra misy eto Madagasikara. Ya, ndresaka Kofalidaya tsika tompoko raha sitraka ao tsy maninona. Ndresaka mandeha mantsy président, ndresaka mandeha président dia hoe Ravatomanga 2 amin'izao fitondrana zao i Kofalidaya. Ny afotsiny ny zavatra teneniko dia zao tsika samy nahita ny fomba fiasany zany Ravatomanga zany teto. Fa na ny ray manimo tsy maintsy mandalo ny Ravatomanga. Zany zavatra misy teto zany. Raha misy investisseur hiditra eto Madagasikara tsy maintsy mandalo ny mamy Ravatomanga. Tsy haiko raha diso zany dia disonareo eto fa zany zavatra zany misy daholo tsy maintsy mandalo azy. Raha misy nomination amin'ny aux emplois de l'État amina toerana zay ataontsika hoe tena matanjatanjaka tsy maintsy mandalo ny mamy Ravatomanga. Fa za mahasamy teny aminareo fa tsisy an'izany ny fomba fiasako eto, tsisy olona mibaiko ahy eto. Zay dia teneniko na izy na izy. Fifandraisana ny ataoko amin'ny olona rehetra. Toy ny amin'ny mpanao politika zay efa niteneniko teo dia mifandray amin'ny mpanao politika rehetra, fandray amin'ny olona rehetra, fandray amin'ny karana rehetra, fandray amin'ny sinoa rehetra, amin'ny malagasy rehetra, ezahako ifandraisana daholo io fa tsy hoe fandray amiko izy dia hibaiko ahy amin'ny fanondroko ministra, na mifandray amiko izy dia hibaiko ahy amin'ny fandraisako investisseur na fampiasana vola eto Madagasikara. Tsisy an'izany eto dia mba hisoro le hoe Ravatomanga 2. Fa izy io koa moa misy mpanao tsy ianao fa le resaka alefako amin'ny vahoaka zay manao an'izay fa misy ihany koa moa izy io fitaovana politika hoentiny sasany andotona koa izy io dia satria tsy hitany loatra angamba ny andotona amin'le corruption. Za mbola mahasamby teny madio ty tanako ty raha resaka corruption zany dia any amin'ny Kofalidaya no entiny andotona io Ravatomanga 2 inona sy ny namany tsy mahabaiko azy zany Kofalidaya zany amin'izay zavatra ataoko ato amin'ity firenena ty. 8 mars, 7 avril, 22 juillet, 9 octobre. Zany ny fotoana nandehanan'ny Kofalidaya mivezivezy makany a Dubai. Io zany nitatitra volamena sy vola devise ary le devise le resana hoe entre 150 000 euros hatramin'ny 250 000 euros na dollara eo foana zany ao anatin'le izy. Dia rehefa miviana avy moa zany le blanchiment d'argent moa zany le famotsena vola ao anatin'izay ihany koa.